Mauraka indray amin'izao fotoana izao ny resabola eny Tsimbazaza satria fantatra fa dia mienjana antady eo amin'ireo samy solombavambahoaka ny amin'ny analana na tsy ny Prime Ministre ny sasany manona ny fanalana ny Prime Ministre ny ambiny mitsibaka ny fanesorana azy mandeha tokoa ny resabola mandeha nitsindry avy eny Ambotsirotra eny manoloana izay raharaha izay maniry mafy ireo solombavambahoaka maniry mafy ny ireo solombavambahoaka avy eny avlohany analana ny Prime Ministre mivadela na izy ireo zany izay mangataka mafy ihany koa ny anesorana izay Prime Ministre izay warahantsika ny famtinana izay zavanisy teny Tsimbazaza izay Atranomaly no fanandrety tety Tsimbazaza ny fikononkonona analan'ny Prime Ministre amin'ny toerany raha ny tsilitsofina mandeha dia tsy hiroso amin'ny fitsipaham-pitokisana ny gouvernement ireto solombavambahoaka mikasa ny analan'ny Prime Ministre reto fa iresaka mivantana amin'ny Mazorivo ary anao tsindry ialan'ny Prime Ministre. Ty Prime Ministre izay vonomaly no nanamafy fa tsy hiala amin'ny toerany ary manao izay fomba rehetra hijanonany ao Mazorivo. Fainona tokoa no zava-misy marina amin'izay fanalana ny Prime Ministre izay fantatra fa dia tsy miato ny fivoriana eo amin'ireo solombavambahoaka hitadavana ny marimaritra iraisana raha ny zava-nisy omaly misy ny faneriterena maro samihafa amin'ny fomba rehetra entina manala ny Prime Ministre Ravelonarivo izay fantatra ihany koa fa nanoritra farany teo fa milamina ny zava-misy eo aminy sy ny fiadidinan'ny Repoblika eo aminy sy ny filoham-pirenena ny tikambara amin'izany warahantsika ny fanadihadiana sy ny famtinana mahakasika izay. Tafita ao anatin'ny raharaha fanalana ny Prime Ministre Ravelonarivo. Ny siosion resaka rehetra nandeha omaly no namafisin'ny gazety fa nivadin'ny filoha mihitsy no toa hoe ambadiky ny fanesorana ny Prime Ministre Ravelonarivo. Nivadin'ny filoha izay tsy hatanindrazana amin'izao fotoana izao ary toa hoe milaza ny tsy hody raha tsy miala ny Prime Ministre. Ho fanatanterahana izany nidina teny Tsimbazaza ny solotena avy eny Avoloha raha ny vaovao re Ramatoa Claudine no hitan'ny olona teny. Vehivavy nanjary zatra no nandamina ny raharaha mahafampany eny Tsimbazaza hatramin'ny nitsanganan'ny fitondrana Rajonary Mampianina. Mandeha indray ny resabola tonga hatrany amin'ny 30 tapitrisa ariary ny vola avy eny Avoloha. Nidina teny Tsimbazaza ny ekipan'ny Mahazorivo. Solombavambahoaka iray avy any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana no mitarika ny ekipa. Mandresy lahatra mapakatra ny adivarotra mba tsy hanalany ny solombavambahoaka ny Prime Ministre Ravelonarivo. Omaly anefa manga ny lanitra ho ny Prime Ministre eo aminy sy ny filohan'ny Repoblika. Fa ny fantatro dia manga ny lanitra ny fifandraisako zany raha tiako tenenina eo amin'ny filohan'ny Repoblika. Fanina ny mpanara-baovao mahay milalao ireo mpilalao sarimihetsika. Ny ampitso no amantarana ny fiafarany ty tantara ty. Hatramin'ny alina no nandrenesana fa ny resaka gouvernement sy ny sisa nomaly sika teto no nilaza fa tokony tsisy resaka intsony toy ny hoe fanovana gouvernement sy ny fanesorana Prime Ministre tony satria voalaza fa efa miravona ane ny raharaha eo amin'ny rotota tsy misy adevitra tsy misy olana fa manga ny lanitra eo amin'ny Prime Ministre sy ny filohan'ny Repoblika ko inona ny olana tsy maintsy hirosona makany amin'izany fanovana gouvernement izany. Alina indray nefa isika eo Maleriany tsika dia fa nandrefa ay mikonokonona koa ny solombavambahoaka eny Tsimbazaza ary tonga teny koa Ramatoa Malety izay efa fantatra loatra eo amin'izay sehatra izay rehefa hoe ifanenjehana eo amin'ny raharaha resaka marché public izay tsy mandeha amin'ny tokony ho izy nefa dia mbola tonga hatreny amin'ny anteny meram-pirenena ary izy foana no eny tonga amin'ny toeran'io hatramin'izay nisiny zany olana izany ary rehefa misy ny resaka malety dia ity ramatoa ity foana ny voaresaka matetika ao anatin'izany fa tany misy fanjakana sa tsy misy fanjakana ity firenentsika ity tandalana sa tsy tandalana ity firenentsika ity manahirana na miresaka aminy aza amin'izao fotoana izao na miresaka mikasika ny firenena no tiana resahany io hatramin'ny alina no andrenesam-peo hatramin'ny maraina teo nahoana raha tsy misy discours à la nation na fanambarana ho an'ny firenena ataon'ny filoham-pirenena andaminana indray mandeha izao toetra raha izao ny amin'ny hoe inona no tena marina eto amin'ny tany sy ny firenena sa izay tokoa le hoe fiavy ny mpangalatra ho avy tampoka ary ny mpangalatra moa tsy tonga raha tsy amin'ny alina izay ny tena matetika hatongavan'ny mpangalatra dia ity
repoblika faefatra ity mazana tao anatiny hoe misasakalina na mananika ny alina mamantona alina no mandray fanapahan-kevitra manova manangana gouvernementa sy ny sisa dia mbola tahaka an'izay foana ve no zavatra hitranga inona no anton'izany fa nahoana no ao anatin'izany hoe mamantona alina na misasakalina foana no isiny ny fanovana ary ao ihany koa no andrenesana fa hoe misy an'izao misy an'itsy dia hatreto tokony hisy fanambarana atao indray mandeha any ampitan-dranomasina any sika fatrapakatahaka rehefa misy karazana zavatra tahaka an'izao dia mivoaka foana ny filoham-pirenena na amin'ny prime ministre miteny amin'ny vahoaka mitondra fanazava-kevitra tsy siny ny savorovoron-kevitra tahaka an'izay mitranga amin'izao fotoana izao satria tsy fantatra intsony ny marina sy ny diso inona ny marina inona ny diso misy manafika makaiza misy maninona makaiza feo mandeha zany dia miparitaka etsy sy roa kanefa tsisy mitondra fanazavana manamarina na mandiso an'izany dia izay no resantsika hoe tany tsisy fitondrana ve ity tany ity ary tany tsy misy mpitondra ve ity Madagasikara ity sa misy mpitondra ihany ao ambony ao fa maninona ny manepoka tsy milaza tsy mandamina vahoaka fa vao mainka manakorotana saim-bahoaka ny karazana resaka tsy misy fiafarany izay tsy hitany hoe avy aiza ny fiandohany ary makaiza ny fandehany dia izay no zava-misy eto Madagasikara ny dikan'izay misamahotaka tsika rehetra misavoritaka ny firenena tsy milamina dia misy ny mangataka hoe miala amin'izay ianao Andriamatofiloha dia efa nisy koa ny laza tany aloha tany hoe tokony hay anetry tena ilay filoham-pirenena ka hikarakara fifidianana aloha ary tsy tokony hilatsaka intsony hoy ny tary amin'ny antokasidianany nosy dia nilaza kory docteur Jean-Louis Robinson hoe tokony tsahatra amin'izay ny filoham-pirenena ary manomana fifidianana alohan'ny fotoana dia tonga kory Sara Rabersony hoe miala amin'izay ianao fa tena tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny raharam-pirenena dia asa tokoa moa na iza zany ny tokony miala na iza ny tokony hoe sorona eto amin'ny firenena fa dia tena zay zany ny fandehany tsy milamina ny firenena ny dikan'izany misy zavatra tsy mandeha eto amin'ny firenena ny solombavamboaka zao dia niova lela daholo ny hoe nenanao motion de censure tany aloha dia nilaza fa petraka eo toanana ihany ty gouvernementa sy ny fitondram-panjakana ity fa tsy mety zao dia lasa mirohatra maketsy makeroa dia io ndray fa mivady dela fa tokony ho nanaiky mihitsy ny prime ministre ho niala tamin'ny fotoan'andro nefa izy amon'ny niaro azy tsy ny teny ambotsiroatra ihany niaro azy raha marina ny nambaran'ny solombavambahoaka fa tokony hiala ny prime ministre raha tokony ara-dalàna iny dia tokony ekeny ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrenana fa ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrenana zany zao ny tena inona moa zany rangory fototra zao afo rehetra mitranga zao satria tsy manaja sy tsy miaro ny lalam-panondrenana ary tsy manatanteraka ny adidiny sy ny andraikiny araka ny voasoratra ny lalam-panondrenana fa mandray ny baikony amin'ny hoe ozy ny filoham-pirenena hoe aza esorona aloha ny prime ministre fa tsy mety zao dia tsy ny esoro ny prime ministre na dia efa ny vote aza ny teny amin'ny anteny mera-pirenena fa misy lany ny motion de censure dia tahaka an'izany koa ny teny amin'ny anteny mera-pirenena motion de déchéance dia mbola io fitsarana avy momba ny lalam-panondrenana io eny marina fa ny amin'ny prime ministre moa 9 fa tsy nahatratra n'ilay 2 dia iny koa ve ny tenenany solombavamboaka tokony tsy maintsy miala izy fa tokony iny etsetra kanefa narovana izy tamin'izany fotoan'andro zany ko nahoana ny androany zay hitako ka hoe mandeha ny motion de censure dia ozy indray ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrenana dia tena izay tokoa fa dia nekena ny motion de censure nataon'ny fifidianana fitsipahapitokisana nataon'ny anteny mera-pirenena dia raharaha ty hoe tena mandeha araka ny tokony ho izy hoe zao fandehana ny fitsarana ny raharam-pirenena zao sa ahoana tombolasa hitongovavy ampitoniana ampanajana no hitondrantsika fa niokevitra ihany koa amin'ity maraina ity 3 minitra ary zao fitina ao anatin'ny 3 minitra tsy anaovanao torapo akory sanatria na sehatra hifamalina ity toerana ity fa nataontsika hitondrana hevitra hifanakalozana hevitra ao anatin'izao ary ny angaviako amintsika dia zao ny hoanao zay raha ohatra ka tsy manan-kevitra ianao fa tahaka n'ilay omaly zao dia nilaza fotsiny ohatran'ny hoe fanambaniana sy fanivaivana ny maro mpaneho hevitra eto mantsy ilay resaka natao satria hoe tahaka ny any an-tsena hono ny fiain'ny azy tahaka ny any an-tsena nefa izy sady tsy nitondra hevitra miditra eto an-tsena zany hoe tsy nametraka ny toerana izy zany hoe za tsy tokony maka any an-tsena fa tsy mety amiko ilay any an-tsena fa olona tsy dia metimety loatra ny maka any an-tsena
fa za tokony arianana dia tokony tany tokoa zany mety hoe zay zany fa tafiditra izy tao anatiny fa dia mba hifanitsina hifanabiazana ity sehatra ity ary indrindraindrindra ho atoro zay rehetrarehetra hoe mba diso lalana na mety hoe tsy manam-pahalalana dia mba hampiny izy mba hahazo fahalalana zany dia zay zany